Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa nato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao mpanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany. Nanamafy nefa voalaza ny teo anivon'ny OVEC, ny teo anivon'ny Vomiera Maliotena misahana ny fifidianana. Ny amin'ny fandavana ny firotsahan'ny kofidian'ny kandida Marc Ravalomanana. Nanaiky ny teo anivon'ny Seni fanafen'ny fepetra rehetra ny filoha Ravalomanana Marc tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena lasa teo. Saingy ny taratasy avy amin'ny sampandrarany etra kosa no milaza ankehitriny fa misy etra tsy voaloha ankehitriny ka antony izao fanapahan-kevitra izao. Germaine Menjanary, Taiziniana. Taorian'ny fangatapana-zavana nataon'ny Vomiera Maliotena amin'ny sahanan'ny fifidianana tany amin'ny sampandrarany etra ka nilazany ity sampandrara ity fa misy etra tsy voaloha ny kandida Marc Ravalomanana ka nahatonga azy ireo tsy namoaka ny taratasy manamarina ny fandongana vaketra no nandraisany Seni fanapahan-kevitra andan taratasy firotsako fidiny ny filoha Marc Ravalomanana. Niaika nefa ny teo anivon'ny Seni fa nahafeny fepetra ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo. Tsy feno nefa ny anjota taratasiny tamin'ity fifidianana ity ka nahatonga ny fandavana ny mahakandida azy ho ben'ny tanàna. Fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 dia tamin'iny tao anaty dossier misy le certificat de régularité ho an'ny taona 2024. Itsika zany zao taona 2024 fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina dia tsy misy an'izay totataratasy zay atao amin'ny totataratasy fangatana firotsako fidiny. Na eo aza ny faneken'ny Seni fa nahafeno ny antotataratasy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena teo dia nanamafy ny fanapahan-kevitra navoaky ny Seni ity rafitra mpikirakira fifidianana ity. Nanamafy anefa izy ireo fa mbola manana 27 ny kandida ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana adeloka amin'ny fanjakana. Misy ambaratonga tsy maintsy azaina dia misy ny fanapahana teny anivon'ny OVEC dia izay teto anivon'ny Seni nanamafy dia fanapahana teny anivon'ny OVEC dia raha ny lalàna ny 770 ny lalàna makasika ny collectivité no resana dia mbola manana lalana zareo ampiakatra an'izany eo anivon'ny tribunal administratif. Raha tsy aivina dia efa nangataka ny amoana ny taratasy momba io resaka voalaza fa fifanarahana araketra io ny mandateran'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2024 farany teo. Saingy hatreto mbola tsy nivoaka izany fa ny fandavana ny firotsako fidiny no tonga aloha. Rehefa zoiny bala amelezan'ny fitondrana ny filoha Ravalomanana ny resaka fitakiana vola be 100 miliara ariary. Manjavozavo koa hatreto na ilay personne physique sa ilay personne morale no resaka. Etsy ankilany anefa raha ny fikaroham-baovao nisy ny fifanarana neken'ny fanjakana malagasy arak'izay voafaritry ny feuille de route ho fanonerana ny fahapotehan'ny orinasa ny filoha Ravalomanana ny taona 2024. Mitentina 750 miliara ariary mahery raha ny tombana. Saingy mbola tsy nalohan'ny fanjakana izany onitra izany hatreto. Ataony fomba rehetra mba hisakanana ny kandida ho ben'ny tanàna ny filoha Ravalomanana Marc eto amin'ny renivohitr'i Madagasikara hoy ny firaisan-kina. Niona tamin'ny filohan'ny Seni moa izy ireo ny maraina teo fotoana izay nandraisana izy ireo ny valiteny avy amin'ny ity rafitra ity manoloana iray taratasy fanangataham-panazavana tany amin'ny ifitoerany eto aratsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary sirindran-tsary ny Taiziniana. Tsy araka ny fifampiresahana sy ny fifanarana natao omaly no nivoaka teo anivon'ny Seni androany. Taoriny ny famaliany sampandrarahany etra ny taratasy nalefan'ny Seni mantsy dia nilazany ampiantso mba hitondrany ny kandida ny fiarovan-tenany sy ny fanazavany ny Seni. Tsy izany anefa no nitranga fa fanapana avetrano navoaka ny Seni ary tsy afaka nitondra fanazavana sy ny arotena akory ny mandatera ny kandida Ravalomanana. Ny fanarahanay teo tamin'ny maly rehefa mamaly ny DGI dia notifiena koa zahay hitondra défense za dia zay ny Seni vao mamoaka ny délibération na décision. Ny zavatra nisy moa tompoko dia tonga de décision nomenanay tsisy fotoana nahafahanay mba ny défendre ny
valiteny izay nomeny DGI ambarako eto zany a fa namaly an'io taratasy fantanina napetraky ny CENI io zany a ny DGI zany ka somary malahelo any zahay satria tsy nomena fotoana koa mba hahafahanay a namaly an'izay zavatra zay fa tonga de délibération no nomeny zareo teo a de raha riva zany zahay na farafatarany rapitso maraina miantso anareo mpanao gazety sotra to manoloany zany indrindra nanamafy ny eo anivony firaisankina fa ny filoha Ravalomanana marika ihany no kandida ny firaisankina eto Antananarivo renivohitra raha ny fanambarana miaraka nataony vovonana io arivo io iroso amin'ny dingana manaraka araka ny voalazany lalàna ny firaisankina ka hitondra ny raharaha eny anivony fitsarana ady amin'ny fanjakany Germaine Mejanary tahiriny any fanapahan-kevitra politika no natao tamin'ny filoha marika Ravalomanana noho izany iroso amin'ny fampakarana ny raharaha eny anivony fitsarana ady amin'ny fanjakana ny firaisankina tsy miova ny fanapahan-kevitra treto fa ny filoha marika Ravalomanana ihany no kandida atolotry ny antoko-timy ary tohanany fanoherana eto amin'ny renivohitry Madagasikara hoy ny fanambarana nataon'izy ireo androany mazava ho azy fa mandeha moa ny resaka ary ambarako eto a fa nitena koa ny candidat amin'ny élection présidentielle iny amin'ny resaka engagement lettre d'engagement zay nataonay rehetra izahay tompoko dia nanao lettre d'engagement daholo izahay rehetra nirotraka ho filoham-pirenena fa ny zavatra tiako hampina ao anatin'izay zavatra zay dia raha fahitako an'ireo lettre zay naseho taratasy nomeny CENI anay nandroany ireo zany dia fantatra fa décision politique no niraisin'ny DGI décision politique koa no niraisin'ny CENI zany a ary zay indrindra no mahatonga anay miteny amin'ny vahoaka ny Antananarivo rehetra satria ity Antananarivo tia dia capitale ny Madagasikara ato daholo isika rehetra zay no mahatonga anay hoe miteny zahay fa toerina tanteraka iny ary zay koa dia mazava ho azy fa ndalàna moa miteny hoe tsy io ihany no tsy maintsy hitondra an'io amin'ny fitsarana koa zahay satria izay no lalana fara tsy maintsy hataonay fa zay koa moa andinika ina koa ny tokony hataonay satria tena tsy mety ary fanitsakitsahana ny zo ny mpifidy zay te hifidy ny olona tiany fanitsakitsahana ny zo ny hofidina zay vona hanarina ty tanànany Antananarivo ity fanitsakitsahana ny tanànany Antananarivo mbola apetraka hikorotana sy maimbo ary potika tahaka an'izao zay ny tanjon'ity fitondram-panjakana ambarako amin'ny fomba ofisialy eto ny candidat-ny firaisankina izay natolotsy antoko tim dia io ihany no candidat-ny fanoherana atolotrynay hatramin'ny androany mazava ny zava-misy ny fanjakana no nanapa-kevitra hoe iza no ekena ho candidat na tsy profony fidiran'ny ministry ny fitantanam-bola antsehatra hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisankina Anitra Razavamanantsoa inina afangaro ny personne physique sy ny personne morale zay efa zavatra efa niresahana foana moa zany hoe ahoana no alozika an'izany ny fifidianana filoham-pirenena ke lehibe lavitra noho ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny herintaona nanao an'io nangataka an'io certificat de régularité fiscale io dia nanome an'le attestation nangataka an'io attestation de régularité fiscale io ny président Ravalomanana dia nomeny ny centre fiscal ary iny attestation iny certificat de régularité fiscale iny no milaza fa ara-dalàna izy eo anoloan'ny heritra zany dikan'izany zany tsy marina zany le zavatra nataon'ny centre fiscal raha ohatra ka heritaona théorina tsy niova ny situation ny président Ravalomanana ny hetra dia hetra personnel izy tsy afaka s'engager na andeha isolotena ny orinasa ny trosany en tant que personne physique hafa ny trosany orinasa hafa ary everina eto foana hoe le trosa takina aminazy io ka trosa efa tamin'ny 5 sy 4 arivo
tamin'ny volana marsa 7 volana avril 7 volana jona 7 volana oktobra 7 efa tamin'ny 2009 zavatra takina aminazy io am'izao tsika amin'ny teny zao orinasa afa nitrosany dette fiscale fa ny olo-tokana personne physique afa ihany koa ny azy personnel iny tsy afaka mihitsy izy hoe andeha isolo tena na isolo vaika any akalana fa indrindrandrindra tamin'izany fotoana zany izy président de la république fa tsy dirigeant reo orinasa reo ka raha misy ny engagement zay niteneniny président citeny teo a engagement nataony candidat présidentiel rehetra ohatra ny déclaration sur l'honneur ataony candidat nandritra ny fifidianana sombam-bahoaka na ny be ny tanàna sy mpanotsaina ny tanàna zao samy manao engagement daholo zay milatsaka hofidiana rehetrarehetra fa tsy afaka mandony zavatra tsy tokony anjarany fa neny tamin'ny présidentiel mbola misy toeny ange hoe mbola miady varotra reo zany hoe mbola misy recours mbola atao rehefa misy trosa takina aminao fa tsy tonga de hoe zay teneniny administration fiscale hoe ty alohanao de tsy maintsy alohan'ny manontolo iny fa mbola misy toeny zay hoe zay tokony alohanao aradrariny sy araky nihitsiny a no alohanao fa ny déclaration sur l'honneur dia voafafany atao hoe certificat de régularité fiscale mahazo certificat de régularité fiscale ianao a dikan'izany hoe en règle anao vis-à-vis ny législation sy réglementation fiscale nandritra ny telo taona zay nitakina taminao fa maninona zao vao takiny io hoe tsy ara-dalàna indray de tsy ara-dalàna zany le certificat de régularité fiscale nomeny tamin'ny 4 septembre 2023 fa zay ny tenenantsika hoe tena politique io manakana ny président Ravalomanana tsy ilatsaka sy olany be ny tanàna Antananarivo zay le izy. Ny fanjakana no karazany miantso polisy ho ihany ny faneho-kevitra ananany filomarika Ravalomanana vola ny fanjakana fa mody faniny sy manetsikelo ho iatrany ny fanazavany ny firaisan-kina hoe miteny zareo 125 milliards d'ariary ny hetsa tsy maintsy hopevany président Marc Ravalomanana nefany a ny vola ananany président Marc Ravalomanana ana 1461 milliards d'ariary be de be mihitsy maninona nety tamin'ny mifampiditra tsosa ny fanjakana sy ny pétrolier nety fa manina koa raha mifampiditra tsosa fa nataonao nety le izy a mifampiditra tsosa koa satria le teny madame la ministre zay hoe tsy mananolana am'izany izy mba eretserety koa madame la ministre enao ministre finance misy lalàna io tsy azonao ialana fa ananany président Marc Ravalomanana vola ny fanjakana na tiana na tsy tiana fa lalàna koa io zavatra io fa ny fanarahana io zavatra io nilazany teo anivon'ny firaisan-kina fa iroso amin'ny dinga manaraka araka ny voalazana lalàna tsy miova ny fanapahan-kevitra fa ny filomarika Ravalomanana ihany no candidat ho ben'ny tanàna eto Antananarivo mijany eo amin'izay vaovaon'ny fifidianana izay ihany nitarina herinandro hatramin'ny 24 septambra izao ny fepitoana fametrahana ireo antota-taratasy firotsahako-vidiana ho ben'ny tanàna araka ny tolo-kevitry ny voamiera mahaleo-tena misahana ny fifidianana ary ny akeny ny filan-kevitry ny minisitra nanamafy kosa nefa ny teo anivo ny seny fa tsy miova ny daty anatanterana ny fifidianana dia ny 1 desambra 2024 fanampanazavana nankatoavin'ny gouvernemanta ny fangatahany voamiera maleo tena misahana ny fifidianana anitarana ny fotoana ametrahany ny antota-taratasy ireo candidat dia irotsaka hofidiana ho ben'ny tanàna amin'ny fifidianana amin'ny 1 desambra no ireo fitarainana maro lafy voarainy senisy no anton'izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanazavana tapaka arak'izany fa hatramin'ny 12 ny volana septambra ity no fetra fanaterana ny antota-taratasy firotsahako hofidiana eny amin'ny OVEC dia rehefa nidinika ny teto anivon'ny CENI rehefa miaino ny resaka ny olo-pirenena ny mpanao politika ny eo amin'ny fiarahamon'ny pirenena dia nanapa-kevitra ny teto anivon'ny CENI fa nandray didy fanapahana dia io didy fanapahana io nalefanay eny anivon'ny gouvernemanta ka io didy fanapahana io zany laharana 520 raisinay omaly izy io nalefanay eny anivon'ny gouvernemanta dia manemitra ny fepitoana farany afana mandrosaka ny atota-taratasy mpifidiana raha tamin'ny 7 volana septembre no vinavinaina tamin'ny voalohany dia amin'io didy fanapahana ny raisiny CENI
izay everinay fa hoavoaka ny filakevitry ny gouvernemanta dia miemitra hatramin'ny fa 9 volana septembre zany hoe miemitra herinandro ny fahafahan'ny olona ny candidat ny listra androsaka ny taratasy fifidianana. Ankoatra izay dia nitondra fanazavana manoloana ny fitarainan'ireo olom-pirenena momba ny lisam-pifidianana ihany koa ity rafitra mpikirakira fifidianana ity. Misy amin'ireo olom-pirenena mantsy no efa nisoratra anarana ao anatin'ny listra saingy mbola tsy tafiditra ao anatin'izany hatramin'izao. Eto zany izahay eo anivon'ny CENI dia mifandray eo anivon'ny ministèren'ny justice mampafantatra ny fisiany article 42 amin'ny lalàna fehizoro mifehy ny fisipika kapobeny momba ny fifidianana sy ny fisapahakevim-bahoaka dia io andininy faharoa io zany dia manome fahefana ny eny anivon'ny tribonaly raha ohatra ka efa mandinika ny totataratasy izy zany dia manome fahefana ny eny anivon'ny tribonaly afaka andray ny ataontsika hoe ordonnance fa izahay eto anivon'ny CENI zany dia tsy tonga dia afaka mampiditra olona ao anatin'ny listra ny mpifidy raha tsy mahazo ordonnance avy amin'ny tribunal. Nanamafy kosa teo anivon'ny CENI fa tsy miova ny daty voatondro anatanterahana ny fifidianana fa ny 2 Desambra ihany. 790 no isan'ireo antotan-taratasy voaray eny anivon'ny OVEC amin'izao izay mahakasika commune 820 ao anatin'ny distrika 9 manerana any Madagasikara. Naitsy ny teo anivon'ny RMDM androany nilaza fa isan'ny tompon'ny fitediavana korotana eto amin'ny firenena ny voamiera malotena misahana ny fifidianana. Rafitra izay mety tsara velatsio ny RMDM tsy mahaleo tena fa miara-miasa tanteraka amin'ny fanjakana amin'ny fanakanana ireo kandida everina famatanjaka. To fanjakana tsy mitady filamenana ny misy eto ho iatran'ny RMDM. Germaine Mejanary, Taizinaina. Tsikatra hoy ny RMDM fa misy firaisana tsokombakomba eo amin'ny CENI sy ny sampandrarany etra manoloana ny tetika anakanana ny Filomary Karavalomanana tsy ho kandida eto Antananarivo renivohitra. Tsy azo lavina izany satria efa mazava na kandida ny Filomary Karavalomanana tamin'ireo fifidianana rehetra ary tsy nisy resaka etra tsy voaloha izany hoy ny RMDM. Ny olona hitan'ny vahoaka fa ahavita manova an'Antananarivo no anaovan'ny fanjakana kaparanjo. Fanjakana mitady korontana raha ity fanjakana ity satria tsy Antananarivo irery no anaovan'izao fihetsika izao fa eo ihany koa ny kandidany fanoherana ao Toliara, Antsiranana ary mbola ahina mafy ihany koa ny ao Fianarantsoa ho iatran'ny ny fanazavana. Zao kary président Ravalomanana miaraka kokomba CENI izy amin'ny ny impôt manakaka an'io sagnomezany 11 bis io ne tetika fa ity fositra na mpisondram-panjakana sy mena 211 bis ihany koa i Ravalomanana tamin'ny 211 tamin'ny 2002 dia nitaka an'izany izy dia efa excité Tananarivo to manontolo amin'ny fisagnomezana zay vo nomenay farany nomeny Pero Lazarovelo 211 bis efa excité Tananarivo ka mampitandrina mpisondram-panjakana omeo izy mba ampilamina anty Tananarivo ty. Ino moa sankezanareo ny Ravalomanana ilasaka raha i Ravalomanana ny ilasaka président maire eo agnatanteraka fagnadiovana Tananarivo ty anareo andray sadek amin'ny 2025 Tananarivo madio Tananarivo milamina tadavon'izany sadek zany ino sankenareo anazy. Mila manova rafitra isika fa rafitra mpiatsara vela tsy fotsiny ny CENI ho iatran'ny teo anivon'ny RMDM mandray bay politika ary maka fanapahan-kevitra politika miankina tanteraka amin'ny fanjakana fa tsy maleo tena akory ho iatran'ny RMDM. Sy maleo tena zany io CENI io satria ny avaty amin'ny mitovyany avaty amin'ny intérieur ihany ny olona ampiasainy na amin'ny rafa manjakana dia olona avy amin'ny intérieur gn'ampiasainy ary mangataka foana vola amin'ny fanjakana ary mangataka hevitra amin'ny fanjakana fa sy manapa-kevitra na ny data za na ny organisation fa rafitra fotsiny zany napetraka fanjanahantany agnaboabona ny firenena mahany ary zay natonga i président Ratsiraka sy nanaiky an'io rehefa ndesiny tamin'ny assemblée nationale io sy izy io nahoana sy ampiasaina any amin'ny tany mandroso. Ny CENI zany zao io ny mankorotana sika eto
rafitra ampiasain'ny fazakana anakanana zay candidat tiany sakanana ay ny caution tamin'ny présidentielle 1 milliard ay ny caution tamin'ny député 100 millions itikony mera sarotiny ary ampiasain'ny fazakana miaraka amin'ny impôt sagny hoe 200 bis ka ny fividanagna eto Madagasikara zany zao dia tena savitaka mikorotana saraka ny rafitra iraisam-pirenena amin'ny fividanana any fa ny ministre ny intérieur no mikarakara azy fa nomena rafitra zay sy maleo tena kory zay makorotana asika eto ka aminay io CNI io zany tompona andraikitra amin'ny fankorotanana e fividanana eto. Raha ny fanehoan-kevitra dia sotasota politika no atao amin'ny filoha Marc Ravalomanana tsy manana candidat afaka aresy ireo candidat avy amin'ny fanoherana manerana ireo renivohim-paritany ny fanjakana ka izao mitadiny fomba rehetra amelezana ireo candidat ireo tsy ampilamina firenena nefa izany ho iatrany ny teo anivony RMDM. Any Mahajanga kosa indray ny maro anisa ao anatin'ny vovonana firaisan-kina no manohana ny rivo Rakotovao ka nazony mirotsaka hovidiana ho ben'ny tanàna ho Mahajanga voalohany ranonambarany. Manamafy ny antsony amin'ny fanamorana ireo taratasy firotsaka hovidiana ihany koa ity candidat ity fa sarotana izay miteraka sakana lehibe ho an'ireo maniry andray anjara amin'ny fampandrosoana ny tanàna. Eo ampandaminana ireo antota taratasy rehetra ilaina amin'ny fividianana izy ireo amin'izao fotoana izao fanadihadiana amin'ny sariny miaro tanjona. Rivo Rakotovao Flot National ny HVM no candidat ny firaisan-kina ho Mahajanga voalohany. Ny maro anisa ao anatin'izany vovonana izany no manohana azy ka nafany mirotsaka hovidiana. Maro ihany koa ireo fanovana mila petraka sy ny fampandrosoana miaingy fotony ranonambarany. Tsy mora manambatra olona samy manana ny politika samy manana ny eritreriny anatina fikambanam-be anankiray tsy antsy fampandefitra zany ary amin'ny fanapa-kevitra dia ny fanapa-kevitra ny sy maro ary misy amin'ny hevitra no arahanao ao anatin'izay nanaovanao sini hoe zay dia nangataka ho mpikambana tao amin'ny firaisan-kina ary profon'izany ireo député maro nitohanany firaisan-kina teto Madagasikara anisy an'izany ny député antsika Mahajanga eto natolotra nitohanany firaisan-kina mbola joronay Manjakandroany fa député firaisan-kina io tohanany firaisan-kina fa takalon'izay voafe ny rafitra fehan'le firaisan-kina. Ao anatin'ny fikarakarana ireo antota taratasy firotsaka hovidiana izy ireo amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny antsony amin'ny fanamarana izany ity candidat ity tsy ho sakana ho an'ireo maniry hitondra fampandrosoana. Mibaribary mantsy ny fahasarotana matoa vitsy ireo pilatsaka hovidiana. Samy matsapa ankehitriny ngamba matoa ireo ny taremarika ny olo efa navita dossier anazy fa sarotra be mame ohatra amin'ny resaka ohatra 211 bis miovaova be zao no izy tiany vola rotsaka zao anao mamorona orinasa indray ianao zay anao vao mahazo an'izao tsy mazava tsony le izy mety ho zay tokoa ve ny lalàna fa mba tokony hazavana ary mba amorana le izy zay zany tena raha lehibe eo certificat de nationalité mbola misy nitaty koa hoe mila taratasy ny acte de mariage ny babanao sy mamanao nefa le olona mety misy tsy misoratra baba sy mamany tsy misoratra ratsy zany mila copie de naissance sy mamanao sasany mamany efa hiato raha karanaka zany efa 5 taona zay mamanay nodimandry sarotra jiaby raha jiaby zany ka eto dia manao antsoava amin'ny CNI fitondra fanjakana mba hijery an'izany amin'izay. Manaja ny fitsipika mifehy ny firaisan-kina na tokontsika i Madagasikara ho kosa ny distima ho Mahajanga raha nanamafy ny fanohana ny candidat firaisan-kina ho an-toerana. Misy ny resabe mikasika ny fanendrena ny candidat ny firaisan-kina Rivo Rakotovao izay nalatsaka amin'ny alalan'izay firaisan-kina zay. Ny atoko tima dia atoko manaja ny rafitra satria efa Rivo Rakotovao no voafidiny firaisan-kina ho candidat ny ben'ny tanàna ny Mahajanga hatreto ka dia hatreto zany tima dia manohana zato isan-jato an'izay fanapa-kevitra niraisin'ireo ray aman-dreny lehibe fantana ny firaisan-kina. Na eo aza ireo fanambarana samihafa makasika ny raharaha mampifanolana ny mpandrindra ny prositeny sy ny flo ny HVM ho Mahajanga voalohany. Nijoro ny mpikatroka prositeny ao an-toerana ary nanambara ny fankasitrahana izy ireo ny firotsahako vidiana ny Rivo Rakotovao. Zahay izay ao amin'ny prositeny dia anisany voasana androany niatrika n'ity fivoriana ity ary dia nanapa-kevitra ihany koa
fa araky nitapiky ny besiny maro zay moa mifiraisan-kina dia nanolotra ny candidat mera Andriamatoa Rivolakoto vao eto Tampon-Tanàna Mahajanga. Noho izany dia ambarana eto fa miombo-kevitra amin'izay zahay satria zahay ao anatin'ny vovona firaisan-kina fa dia ambarako eto fa benan-kevitra amin'izany zahay ary manaraky ny tapaky ny besiny olana fototra no mila vahana dia ny fanamorana ny fikarakarana ireo antota-taratasy firotsako fidiana ho ihany fanamafisana hatramin'ny androany raha ny loharanom-baovao samihafa manodidina ny 13 isanjato ny komina hatramin'izao no manana kandida ho ben'ny tanàna kandida 17 no efa nanatra ny antota-taratasy firotsako fidiana eny amin'ny ovek amina komina 20 komina 7 sy 700 amin'ireo 5 araka izany no mbola tsy manana kandida ho ben'ny tanàna raha ny vaovao ihany tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta moa ny fanitarana hatramin'ny 9 septambra ny feptaona ahafahana mametraka ny antota-taratasy firotsako fidiana ho ben'ny tanàna mijanona amin'ny 2 desambra kosa ny datim-pifidianana kominaly fa tsy misy ny fiovana vaovao tapatapany kosa indray nitrangana ororon-tany tany Tolanaro ny maraina teo vao mangiran-dratsy tamin'ny 3:20 tanoany ororon-tany nairivaka indrindra hatramin'ny taona 2012 ity niseho androany ity raha ny fanazavana ireo teknisianina satria tafakatra hatramin'ny 5.2 mardi frigidaire ny fihetsehan'ny tany tao Faratofay tany amin'ny 20 kilometatra hatramin'ny sisin-dranomasiny Tolanaro ary tany amin'ny 20 kilometatra ambanin'ny tany no nisehony ity ororon-tany naharitra 30 sekondra ity tsy nisy fahasimbana saingy saminy natsapa ny fihetsena mafy kosa ny mponina ary nisy akony hatrany Ambovombe sy Amboasary Atsimo izany famisaona ny tontolon'ny aisoratra sy ny kanto ary ny anjery mantolo nodimandry ny profesora Serge Henri Rodin fijanona ny fono voalaza fa nahazo azy mpampianatra pikatroka ny profesora Serge Rodin mpikambana eo anivon'ny akademia pirenena malagasy boky nosoratany ilay mitondra ny lohateny hoe Caprice de Lune ankoatra izay dia mpanakanto ny tenany mpitendry mozika sady mpamokatra fampisehoana ny fianakaviben'ny MBS dia mampahery ny fianakaviana mantolo sy ireo akaiky ny profesora Serge Rodin fa nigadona tao Thomas na itolakandro io ny nonce apostolika Thomas Griza asitra 5 andro ity fitsidihana taony ao andrenivohitra Betsy misaraka ity raha ny fantatra dia isy ordinationa na pretra 4 sy diakona iray izay atao mandritra ny sorona masona lehibe izay ho tanterahina ny alahady ho avy izao pejiny sosialy kosa indray fanohitra lehibe ho an'ny fampandrosoana ny fananana paikady azo ampiarina avy hatrany ho fampivoarana ny tontolo ambanivohitra izay mandray anjara feno amin'ny fiveloman'ny fiarahamonina malagasy azo atao tsara hoy ny fanazavana nentin'ny mpisehatra ny sina fampandrosoana maritra ny azona antoka ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo raha mipetraka ireo fanatsarana takin'ny zava-misy efa marobe raha teo ihany koa ireo tanora navita fianarana isan-taona eny anivon'ny sekoly ambony momba ny fambolena sy ny fiompiana eny amin'ny oniversite na Antananarivo afaka manampy anatrarana an-tanjona noho izy ireo efa manana traikefa fanadiadiana eo amin'ny sariny ny aro-tanjona manana velarantany 5 tapitrisa hektara azo voleny Madagasikara raha faingo 5 tapitrisa hektara ihany anefa no voavolo vary ao anatin'izany mbola manafatra vary ihany koa isika kanto ny tsy isiana fahaleovantena ara-tsakafo ambon'izay ny tsy fanjarian-tsakafo mianjady amin'ny faritra maro eto Madagasikara tontolo ambanivohitra eto Madagasikara zany dia mbola masehatra malalaka raha eo amin'ny sehatry ny fiofanana sy ny tena atao hoe asa no amin'ny ankapobeny raha ny resahana satria Madagasikara dia eo amin'ny 20 isanjato ny ataontsika hoe asa fivelomana dia miankina amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny tontolo iainana dia izay tontolo iainana sy tontolo ambanivohitra izay Madagasikara dia manana 5 tapitrisa hektarana tany azo voleny nefa ny apahatelony ihany no voavoly indray faingo 5 tapitrisa hektara izay no mba voavolontsika vary dia eo zany ny olana araky ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara mila mazava ny paikady ety miatrika ny fandrarana ny ambanivohitra izay miainga amin'ny fahaiza-manao sy ny manavanana ny mponina amin'ny sehatry ny fiariana rehetra
zava-dehibe ihany koa ny fanamorana ny fahafahany rehetra miatrika ny zava-misy manan-karena mpamokatra afaka mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny fotony Madagasikara. Porofon'izany ny famaroana ireo tanora navita fianarana eo anivon'ny sekoly ambony momba ny fambolena sy ny fiompiana eny amin'ny oniversitena Antananarivo isan-taona izay efa mananika ny 5 tao anatin'ny 12 taona ny sy ny fitoerana. Mahazo tombo ny mpianatra mivoakaty satria afaka manangana orinasa mba ho fanomezan-danja ny fikaroana sy fampianarana nataony ary indrindra fanomezana lanja ny tontolo ambanivohitra satria raisitsika ohatra raha manangana orinasa fanodinana vokatra izy dia ireo tsy maintsy miara-miasa amin'ny tantsa ny vokatra vokarina izay voahodina ao anatin'ny toerana anankiray. Betsaka ireo tanora liana andalina sy isehatra amin'ny fiarinana amin'ny tontolo ambanivohitra. Mizakazaka ireo tanora nahazo mari-pahaizana baccalauréat izay efa mahatratra ny 4 any ao any isan-taona mifaninana hianatra amin'izany saingy izato ihany no zakan'ny fototra-afitrasy ety amin'ny fitoerana momba ny fambolena sy ny fiompiana. Nijoro ny taona 13 ny sekoly ka mankalaza ny 12 taona nijoroany. Etsika maro no namarian'izany mandritra ny 4 andro izay natomboka tamin'ny etsika ara-panatanjahantena sy kolotsaina na raha ny varotra fampirantiana sy ny maro hafa. Nampahazo ny taolana sy ny vantaolana ny artrose matetika dia ny lehilahy no tena tratry ity aretina ity. Ny taolana sy ny vantaolana no marary ary tonga hatramin'ny fivintosan'ny taolana izany no ny fampitehan'ny cartilage. Raha ny fanazavan'ny mpitsabo dia azo soroana tsara ny artrose. Faratsika ny fanadihady. Tafiditra ao anatin'ny sokajy-be romatisme ny artrose, izany hoe aretina mahazo ny taolana sy ny vantaolana. Mihamanify ka mihapotika ny cartilage manelanelana ny taolana roa. Vokany marary rehefa mifampikasika ireo taolana ireo. Misy eo amin'ny alalan'ny fivotosan'ny taolana ity aretina ity ka tsy mahavita mihetsika firy ny vantaolana. Ny artrose dia aretin'ny vantaolana, aretin'ny fampitehana miandala ny cartilage eo amin'ny vantaolantsika. Inaizavy ny eo amin'ny koho, eo amin'ny tenda, ny eny amin'ny épaule, eny amin'ny hanche, eny amin'ny taolan-damosina, eny amin'ny taolan-tanana, eny amin'ny ratsan-tanana, eny amin'ny genou dia ary eny amin'ny ankibe-tongotra. Ny fiseho amin'ny artrose dia miseho amin'ny alalan'ny aretin'ireo vantaolana ireo. Dia manarak'izay lasa tsy dia mahavita mihetsika tsiry ireny vantaolana marary ireny dia lasa mikorotana ny torimason'ny olona vo amin'ny artrose dia lasa tsy dia mahita torotsara izy ireny dia mahatsara lasa rera. Ny artrose dia tafiditra ao anatin'ny sokajy-be ny antsoina hoe rhumatisme. Ny rhumatisme zany dia aretina be dia be ny ao anatiny dia tafiditra ao anatin'ny karazana rhumatisme anankiray ny artrose. Antony maro no mahatonga ity aretina ity. Manaranaka ny artrose. Eo koa ny fanaovana fanatanjahantena mafy loatra izay tsy zakan'ny vatana na voadona matetika ny vantaolana. Ny antony mahatonga ny artrose dia antony maromaro. Voalohany indrindra dia lasa hoe misy be loatra lay fihetsehan'ilay vantaolana ireo taloha. Activité trop intense ozy izy ny teny frantsay na ihany kokoa ny fampiasana fanaovana n'ilay sport disina tanjaka loatra tamin'ny fahatanyrano. Ny facteur favorisant ny artrose koa dia ny taona mihamandrosa. Azoroana tsara nefa ny artrose amin'ny alalan'ny fanaovana fanatanjahantena mifanaraka amin'ny vatana sy fanatonana mpitsabo raha misy tranga mampiayay mba tsy hanafangaroana azy amin'ny aretina hafa. Eo ihany koa ny fahaizana miatrika azy rehefa voany. Lafim-baovao hafa tanteraka asehatra samy roborobo sy miantoka ny fiainan'ny olona maro ny asa momba ny vy. Asa tanana azo trandrana tsara ihany koa mba hanome zava-baovao tsy fahita andavanandro. Atao anatin'ity fanadihadiana ity dia hoe ny ampasapito isika hijery ny asan'ireo mpisehatra amin'ny vy eny an-toerana. Anisan'ny asa mamelona fianakaviana maro, indrindra eto Antananarivo ny asa momba ny fikirakarana vy. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana ireo vy mba hanome endrika miavaka sy azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny aro-varavarana, ny tongo-tseza sy ny maro hafa dia anisan'ireo asa vokarina eto avokoa. Efa taonany maro i Monsieur Tony no nisehatra tamin'ity asa ity ary mahavelona tokoa izany araka ny nambarany. Anisan'ny olana sedraina amin'ity asa ity anefa ny fahatapahan-jiro matetika eny an-toerana fa eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-by. Nahatonga ny asa efa don ity efa lovanay hatramin'ny dadanay dia nilovaiko tamin'ny dadanay indray dia izay nahatonga ny hanao asa. Ditady asa koa amin'izao manahirana dia izay hitanao antsanjaina. Ny clan vy zao na hoe lanjaina zao ny clan vy eny amin'ny varotra eny eo amin'ny arivo ariary ny clan vy. Fa ny antsika nefa tsy amin'ny vy no tsy amin'ny clan no vidiana
fanitro de hoe barabara de tam'ty zany izy fiakarana kely mividim-by eo amin'ny 5% teo 10% teo fiakarana vidim-by tam'ty fa tapahanjiro de fiakarana materiel matetika ino olananay zany io ny fahaiza manao nolovaina tamin'ny ray aman-dreny no nampiana finiavana sy fitiavana ka navitana zavatra tsara izany no lakile ny asa tanana raha araka ny nambarany an-trany anisany mampiaiky ny maro zao ohatra ny Tour Eiffel asa tanany ary mahasarika olona maro tany eny nafinahitra fotsiny nanao anazy de akany naveko tamboly hoe tsy manamboly zay andehanana any andafy de zay nanaovany anazy de izy a tsy fangalany vola fa mamafinaritra anay fa nanomboka tamin'ny 2 semaines iny n'olona miteny hoe maninona mangalana kely fa mavola ihany lany tamin'io e de zay moa tsy mitaky fa zay fafapoany teo raisina ny 7 volana teo izy fa izy efa meo amin'ny hoe misy ny asa de ajany izy tsisy ny asa de raisiny izy maresaka avy any ivelany taotry ny fandanina ny dingana voalohany amin'ny fampiatona ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny asany omaly atao amin'ny anteny meram-pirenena andrasana kosa ny fandiniany voamera misana ny lalàna ny tolo-kevitra narosy ny antoko LFI na ny La France Insoumise makasika izany fanampanazavana. Elle était promise par la France Insoumise, elle sera débattue à l'Assemblée nationale. La motion de destitution... L'antao amin'ny anteny meram-pirenena omaly ny dingana voalohany amin'ny fampiatona ny filoha frantsay Emmanuel Macron amin'ny asany. Tolo-kevitra izay narosy ny antoko LFI na ny La France Insoumise teo anatria ny mpanao lalàna tamin'ny lalan'ny fifitianana. Nivohitra tamin'izany fa nahazo 12 ireo nanaiky ny fampiatona ity filoha ity raha 10 kosa ireo nitsipaka izany. Taotry ny fankatoavany birao ny anteny meram-pirenena omaly entina hodinian'ny voamera misahana ny lalàna ity tolo-kevitra ity izay tafiditra ihany koa amin'ny dingan'ny fampiatona ny filoha frantsay amin'ny asany raha ny vaovao. Tsy maintsy ilana ny fankatoavany roa apatelo ny mpikambany anteny meram-pirenena frantsay io tolo-kevitra io raha lany mialoha ny andiniany anteny meran-dolona azy indray. Raha tsy aiviny tafiditra ao anatin'ny fangatana fampiatona ny Emmanuel Macron amin'ny asany izao ny tsinany endren'ny prime-ministra ny Lucie Castes izay isolo ny toerany Michel Barnier araka ny lojika ny voka-pifitianana solombavam-bahoaka indroa miataona natao tany an-toerana ny 3 jona sy ny 7 jolay lasa teo. Tsy mbola nisy tamin'ny tantaran'ny Repoblika fady tao Frantsa ity hetsika ity raha ny faneho-kevitra samihafa. Andrasana kosa ny toy ny rara. L'exercice de son mandat. La procédure doit encore passer en commission des lois et dans l'hémicycle avant d'aboutir. Atrehan'ny fiarana tongo-kilasy tongovavy mangasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany tena mametraka ny mandrapitafa manaraka indray tongo-kilasy tongovavy. Veloma tompoko.